Halarobia 12 avrily taona 2024 ampitiavana tompoko lasy sy tompoko vavy no hitondrana indray ny arahaba ato anatin'ny vaovaoan'ny TV Plus Madagasikara. Eliza Hermanina no miaraka aminao tramiko ny vaovao izao alina izao miarahaba anao koa. Miarabanao Abraham Razafi miarahaba sikagnaby manaraka ny TV Plus Madagasikara amin'ny serivasia. Eo avao nisongadina ho an'ity androany ity zazavavy kely telo taona ny maty tao amin'ny dépôt Thomasina Ratsisy volana tsabona tsony ny fianakaviany ny Renibeny no nitaiza azy satria manana olana fikorontanana ara-tsaina ny rainy sy marary tongotra ihany koa nefa ny Renibeny ary manasalama no asa fivelomany. Manambarany filohan'ny antenimieram-pirenena sy teny Randrena Soniako fa mbola manohatra hatrany ny tetikasa varamada ny tena natao zany fionan'ny Prime Ministre sy ny tompon'andraikitra anivon'ny firenen'ny États-Unis tany antoerana. Laza kosa ny solombaroaka ny fanadina ajajina fa tokony fantoka amin'ny tanjona ny fiainan'ny tanora ary tsy tokony anaiky atao fitaovana politika tsy nanaiky na hodikodina sy nataon'ny olona sasany toetra fiakarana teo amin'ny fiainan'ny tena ny ranonambarana. Nanentana ambentana na rehetra manerana ny nosy ny fotoana fanavaozana Colonel Michael Andrinerina mba hiezaka ampiroborobo ny kitapom-bola ny komina any amin'izy ireo araka ny diany tantolatra. Trangam-piarahamonina tany Thomasina no anoko afatsika ny fampalalam-baovao zazavavy kely telo taona no maty tao amin'ny dépôt Thomasina androany maraina rehefa tsy nisy vola nitsaboana azy teny amin'ny hôpitaly Intsony ny fianakaviana. Ny Renibeny no nitaiza ilay zaza maty satria manana olana amin'ny fikorontanana ara-tsaina ny rainy marary tongotra ihany koa nefa Renibeny io ary manasa lamba no asa fivelomany sy ravandrivotoza gezany ihany koa ny trano nipetrahan'izy ireo ka tsy misy trano ipetrahana ary voatery no lasana ankalamanjana ny razana androany ka ireo fokon'olona manodidina sy ireo malala-tanana no nanampy tamin'ny fikarakarana ny razana araka ny vaovao tatery ny Solerina Patrick Siams Judika. Efa telo andro no tsy salama i Brenda ka maty androany maraina. Brenda ilay zazavavy kely vao telo taona monja izay maty tao dépôt 4e karo numéro 9 ankaiky ny fiangonana Saint-Jean-Baptiste androany. Ny tsy fisen'ny vola nitsaboana azy teny amin'ny hôpitaly no antony. Ny Renibeny no nitaiza any Brenda fony mbola fahavelony saingy marary tongotra ity Renibeny ity ankehitriny araka ny hitantsika amin'ny sary izao nefa manasa lamba any mba tady vola ataony sy fivelomany. Tsy salama saina tsara ihany koa ny rainy Brenda raha ny fanazavana azo tsy vitan'izay ihany anefa fa ravany rivodoza gezany ny trano fiainan'izy ireo ka tsy misy trano ipetrahany vokany voatery andrasana ankalamanjana ny razana ilay zazavavy kely maty nefa manorina ny andro eto Thomasina efa 2 andro lasa izay. Ireo fokon'olona manodidina no manampy azy ireo amin'ny fikarakarana ny razana. Zamoda semtak rabatranga bolzat tamin'ny cyclone tamin'ny farany amjay titang petra titibin mol mamorul tike fadet ling fun bang ling den morul tamakten nambodre take de wala ci deni sira tamnat ko zemo fian ngane de karando kad mangat kan mangata ka fung zeng le fian ngane zati salama te zana ku zafkil tak tariti amjay de zona aznan wani azna tiaka tak tiaka bita ki hemni tisi trang ya lu pangde farantar ke tak po fatisa. Mitarena ihany koa ilay ramatoa reny ilay zazavavy kely maty fa tsy mbola nisy nijery sy nahazo fanampiana avy amin'ny fanjakana izy ireo taorian'ny fandalovan'ny rivodoza gezany. Ako mo tsy mavita manday firy fa mipana marary manday fa tsy manday tsy malavitra firy mba mila vonjy mila fanampiana ho am'izao tamisany izao mbola tsy nahanjaigny matamizely mbola karaha tsisy raha azoko tsy haiko le hoe dikany fantako
ohatra takatry fahoriana koa dia vomaika mitony fony zegny zavatra mahazo tsisy mijery mihitsy tsisy mba mijery mihitsy hoe zao faty zao ty tsisy. Faniparitaka ny vaovao omaly momba ny fihaonana teo amin'ny Prime Ministre malagasy sy ny tompon'andraikitra ambony eo anivon'ny firenena Amerikana mahakasika ny fiaraha-miasa eo amin'ny herintonto ary voaresaka atao anatin'izany ny fitohizan'ny tetikasa Vara Mada. Avy hatrany nipetraka tamin'ny toerana amin'ny fanoherana ny tetikasa Bastoliara ny filohan'ny antenimiram-pirenena sy teny Randrina Soloniaiko Anton'ny pejy nambarany fa tsy azo ekena ny tetikasa izay mampidoza ny tontolo iainana tsy ekena ihany koa izy tao anatin'ny pejy Facebook-ny fa ny tetikasa manohitoiny ny ain'ny vahoaka sy ny fahasalamany dia tsy azo ekena tsy fandrosoana izany raha nambarany fa fanombana ny fotry ny fiainan'ny vahoaka andrasana kosa ny fanohakevitry ny Prime Ministre mahakasika ny tetikasa Bastoliara ny Zoma ao avy izao mandritra ny fandraisany ireo tanora GNZ. Ny zorabarjona moa no mitatra antsika izay vaovao izay. Hatrety mijanona ho fampahafantarana teny mitambazotra tserasera ilalazaina fa fifanarahana nataony Prime Ministre Mamtina Razona Arsan sy ny firenena Amerikana kasika ny fanohizana ny tetikasa Bastoliara izay voaka teny amin'ny Facebook nanomboka omaly. Ho an'ny filohan'ny antenimiram-pirenena sy teny Randrina Soloniaiko izay nijoro hatrany amboalohany nanotra io tetikasa io hatramin'izay dia mbola nanamafy ihany koa izy tao amin'ny page Facebook-ny fa mbola tsy miova ny toerany ary mbola mijoro manotra io tetikasa Bastoliara io. Nambara fa tsy azo ekena ny tetikasa iray izay mampidi-kizo ho amin'ny tontolo iainana manohitoina ny ain'ny mponina sy ny fahasalaman'ny taranaka. Tsy azo ekena ho izy ny tetikasa tsy mitondra antoka mazava sy maharitra ho an'ny tombotsoan'ny firenena. Ny harena eto Madagasikara dia tsy natao ho anararotana olombitsy na vahiny fa harena iombona ny vahoaka malagasy. Tsy azo atao ny manakalo ny hoavin'ny faritra iray sy ny firenena manontolo amin'ny tombotsoa vetivety. Ny faritra atsimo indrindra fa Toliara ho izy dia mila rano, fambolena, asa maharitra ho an'ny vahoaka fa tsy tetikasa mampidoza sy mampisaraka ny fiarahamonina. Tsy fandrosoana velively ho izy teny Randrina Soloniaiko ny fanimbana ny fototry ny fiainan'ny vahoaka. Ny fampandrosoana tena izy dia tsy maintsy maharitra aradrariny ary mifototra amin'ny tombotsoan'ny vahoaka rehetra. Mijoro ary mbola ijoro miaraka amin'ny vahoaka ny tenany ary miaro ny etaniny. Raha mikasika ny vaovao navoaka ny Prime Ministre kosa indray dia andrasana ny fanehoan-keviny mikasika ity tetikasa ity mandritra ny fihaonany amin'ny tanorany GNZ amin'ny Zoma ho avy izao. Mahakasika ny hetsika tanora GNZ kosa dia nilaza ny solombavam-bahoaka ny fanadina Ajadina fa tokony fantoka amin'ny tanjony eo amin'ny fiainany ny tanora ary tsy tokony anaiky atao fitaovana politika. Tsy nanaiky nahodinkodina sy nataony olona sasany tohatra fiakarana ireo teo amin'ny fiainany sy ny tenany tsy tokony hanana toe-tsaina aty valivady ihany koa ny tanora ary mila mibanjina no aviny amin'ny alalan'ny vina matipaika raha nambarany fantoka tamin'ny vina teo amin'ny fiainana nahatonga azy solombavam-bahoaka ho Ajadina solombavam-bahoaka ny fanadina. Lasa tsy mifantoka amin'ny hoaviny ny tanora ankehitriny ary lasa mirona be loatra amin'ny politika sy lasa ataon'ny sasany ho fitaovana politika tatoato. Tokony mametraka vina malalaka amin'ny fifantohana amin'ny hoaviny ny tanora malagasy ary mametraka paikady ho amin'ny fiatrehany ny hoavy mamiratra hoy ny solombavam-bahoaka Ajadina. Ny tenako misarika ny tanora lalandava mba hijery ny hoavin'izy ireo ny tanjona indrindra mba tsy manipulena na ataon'ny mpanao politika fitaovana hidadiavan'ny seza na hidadiavan'ny tombotsoa manokana fa tiako sariana saintsika dia hoe ny tanjonanao ny hoavinao ny fijoroana amin'ny tena foto-kevitrao mba hasoany ty firenentsika ty indrindra ny tanindrazana misy anao. Namoaka rantsy tao amin'ny page Facebook ny akio ny solombavam-bahoaka ny fanadina Ajadina izay mamaritra ny lalam-piainany ka nahafahany miatrika ny hoavy ankehitriny. Betsaka ny fanenjehana azy hoy izy saingy tsy nampihemotra azy izany ary manana tanjona eo amin'ny fiainany izy fa tsy manaiky nolembenana sy nahodinkodina teo amin'ny fiainany. Nivoaka avy amin'ny fianakaviana tena sahirana ny tenany raha ny nambarany amin'ny rantiny ary isan'ny tanjony ny anasoa ny fianakaviana sy ny vahoaka izay nametraka azy ho solombavam-bahoaka.
Niaina tao anaty fanenjehana sy fandotoana ary fanalambaraka mihitsy ny tenany hoy Ajadina, saingy milaza izy fa leony lavitra ho ela velona eto ambonin'ny tany toy izay tonga aloha any amin'ny paradisa. Tsy tokony anana toe-tsaina tia valifaty ihany koa ny tanora satria tsy vahaolana velively ny valifaty indrindra amin'ny lafiny politika ary tsy mahatonga lavitra amin'ny vina tiana tratrariny hoy hatrany Ajadina solombavamboaka ny fanadina. Raha nandinika amin'ny parcours manokana sy mijery ny zava-misy ankehitriny dia somary miayay ary tena matahotra amin'ny hoavin'ny tanora ka zay mahatonga nameziky ny savin'ny sain'ny tanora hoe ataovy zay rerehan'ny ray aman-dreninao, ataovy zay rerehan'ny firenena no hianao no mifananana anao. Anisany mba tiako ampitana amin'ny tanora koa ny toe-tsaina feno valifaty dia toe-tsaina mandrava fanjakana ary manjava ny hoavinao, fa ny toe-tsaina feno fandeferina kosa dia ahafahanao manorina firenena, manorina ny hoavinao tanteraka. Ity rano teo amin'ny page Facebook n'ity dia nataony solombavamboaka Ajadina nanamariana ny tsingerin-taona nahaterahany androany izay anomezany afatra ho an'ny tanora ankehitriny. Ijanona hatrany amin'ny pejy politika isika nandatanteraka ny fisiany fandaniana volam-panjakana nandritry ny festival Tsapiky izay nitanterahana tao Toliara ny solombavamboaka Pety Rakotoniaina nambarany fa maro ireo vaovao diso niparitaka nilaza fa nisy vola natokana ho an'ireo solombavamboaka nanatrika izany hetsika izany. Ny anto tena avokoa ireo solombavamboaka nanatrika io hetsika io fa tsy volam-panjakana na volanavoaka tao amin'ny anteny meram-pirenena hoy hatrany ny fanamafisany tsy farany. Gracia Andrizy Toerina sy Arfity Rakotomanala. Ny zavatra marina dia izao sy mifanipaka amin'ny zavatra efa nilazain'ny fitondram-panjakana ny zavatra natao tany Toliara. Sisy volam-panjakana navoaka ny dian'ny député rehetra tany na ny tompona andraikitra izay nandeha tany iaho nandeha ropilany dia ny vidiny be koa aller retour iaho no nandohan'ny hotely natoriako akoatrany hoe mety hoe misy fiaraha-misakafo zay zay mba tava zavatra normal zany hoe tonga ny président dia mba misy zavatra karakarainy agny toerana zay ngamba normal fa iny misy tandragnonao zamenao haniny izao ny fandena fa raha mandeha hotely aho aorery dia aho miatoko ny sambrako miatoko an'izay sakafo fohaniko zany tsisy volam-panjakana karama mety piteny tsy managna budget manokana sy ny assemblée nationale namoaka vola fa ny député tsirairay amin'ny karama asalan'izay aby ny rehetra ka zao misaotra anareo vahoaka sary-piaro ary zay tokoa ny tokony izany sy tokony hoe anao zavatra mifanipaka amin'ny zavatra tenenina ny mpitondra fa dia afaka milaza aminareo sy nisy volam-panjakana ny olaniana ta. Tany Toliara nanentana ny ben'ny tanàna rehetra manerana ny nosy ny filohan'ny fanavaozana mba hiezaka ampiroborobo ny kitabom-bola ny komina any amin'izy ireo tsy tsara loatra nisy mitavandra fanampiana avy amin'ny fanjakana foibena dia misy azy ny vola natokana ho an'ny komina ho izy tsy midika izany fa tsy hijery akaiky ny fangatahana avy amin'ny ben'ny tanàna ny fitondram-panjakana ranamara ny filoha. Manentana ny ben'ny tanàna rehetra manerana ny nosy ny filohan'ny fanavaozana Coronel Michael Ranjenirina mba hiezaka ampiroborobo ny kitabom-bola ny komina any amin'izy ireo tsy tsara loatra mitavandra fanampiana avy amin'ny fanjakana na dia misy aza ny vola natokana ho an'ireo komina. Vondrom-bahoaka tsinjara fahefana dia ny budgetnareo budget autonome nareo ny mifehy budgetnareo marina fa misy ny décret mametra ny karana ben'ny tanàna sy ny miara-miasamy fa izy io koa dia mivola zay amin'rehetra zay ihany zavatra magatahako ntsika ben'ny tanàna rehetra za fanjakana dia mijery ahoana ny anaovana subvention ahoana ny anampina ben'ny tanàna mba hiasa satria mety kely ny fidiram-bola eny aminy fa ampitomboy zay kosa mba hitidiako aminareo ben'ny tanàna nareo ben'ny tanàna zany erany Madagasikara io efa zatra ny hoe rehefa misy fitondram-panjakana tonga dia mba mangataka an'izao fety taratasy anankiray fangatana nefa nivelany any ny atao hoe vondrom-bahoaka iny tsinjara-pahefana any fanjakana ny mangata-bola rehefa tsy mahavita lalana anankiray ohatra dia mamiteny amin'ny
de région hoe mba amboary ny lalana satria tsisy vola ny fanjakana fa nareo misy vola satria maninona hainy be tanàna sy ny chef de région any ny mampiditra ny vola ao amin'ny tapivolany zareo ao be da be ny are-pirenena ny aminareo ampidiro aza miandry anay nareo no mampigira olona hiasa teneny fotsiny zahay anamora karatasi rehefa aveo dia mampiditra nareo misy olona sy rehetrarehetra mba hitombony vola miditra aminareo mety misy lalàna vitsivitsy moa mety hovaina mba hanamaro anjany vola zany mba hanamafisatsika koa na atao hoe fitsinjaram-pahefana dia mety misy lalàna vitsivitsy zay hiasany zareo amin'ny ampelimiera mba hampitomboana vola miditra amin'ny commune sy ny faritra sy ny faritany raha ohatra ka mbola anao faritany fa mba manana retsika mba manana zay atao hoe ialatsina miteny vazana esprit développeur na esprit de développement fa tsy manao asa fotsiny miditra birao dia manasony taratasy dia mivoaka dia miandry subvention fa mba mijery ahoana ny fidiram-bola koa isan'andro ahoana ny fomba atao koa ampitombo ny vola miditra tapivolany commune sy ny faritra fa nanao fitarainana ny mponina any amin'ny commune Ambohitrimanjaka manoloana ny tetikasa fanasarana fahazoana rano fisotro madio na ny PAEP eny Antoera. Anisany atahoran'ireo mponina ny akanany tany izay asany tetikasa amin'ny alalan'ny fametrahana topo fanangonana rano amatsinany tanàna Antananarivo ireo tany fambolena sy toerana fakana fasika nefa no voakasiky ny tetikasa ary isy ny fanonerana araky ny lalàna misy amin'ny fakana ireo tany ho ampiasaina ireo ny fanjakana malagasy sy ny banky iraisam-pirenena no mandray antanana ny fandoavana ny fanonerana an'izany efa nanomboka kosa ny fifampidinina ampahabemaso teny Ambohitrimanjaka ifanazavana makasika izany tetikasa izany mitatrana Cyprien Amtinandrembololo misariny Omega Nefson. Tetikasa ny fitondram-panjakana vatsiny banky iraisam-pirenena vola hatrany amin'ny 20 tapitrisa dolara amerikana ny tetikasa PAEP ho fanatsarana ny fahazoana rano fisotro madio eto Madagasikara. Olona hatrany amin'ny 4 sy 3 tapitrisa no tokony azo tomo mivantana n'ity tetikasa ity, sekoly 10 sy toeram-pitsaboana misy 70 ihany koa no azo foto-drafitrasa mikasika andrano fahadiovana sy fidiovana anatin'izany. Anisan'ireo firenena marefa amin'ny fiovany toetrandro i Madagasikara izay misy fiatraikany amin'ny lafin-drano, fahadiovana ary fidiovana kanto nametrahana ny tetikasa. Fametrahana foto-drafitrasa lehibe amin'ireo renivohim-paritany teo aloha toa n'Antananarivo, Antsiranana, Mahajanga, Fianarantsoa ary any Antsirabe sy Manakara ary Mananjary no ataony tetikasa. Ho an'Antananarivo akasika manokana Antananarivo renivohitra, Antananarivo Atsimondrano, Antananarivo Avaradrano ary Ambohitra Atrimo. Ho an'ity farany miteraka aminy mponina ny fametrahana tobin-drano lehibe izay akana ampahantan'ny mponina anampiana ny tany-panjakana misy eny an-toerana ametrahana izany foto-drafitrasa izany. Ireo tany fambolena sy toerana fakana fasika no voakasiky ny tetikasa raha ny fanazavana voaray, tsisy ny fandrodana foto-drafitrasa efa misy anatin'izany. Izy kosa ny fanonerana araka ny lalàna amin'ny fakana ireo tany ho ampiasainy. Ny fanjakana no anonitra ho an'ny tompony tany raha toka ny banky iraisam-pirenena no andray antanana ny fanonerana ireo olona manofa na mampiasa ny tany fotsiny. Efa manomboka kosa ny fifampiresana ampahibemaso eny Ambohitrimanjaka ifanazavana mikasika ny tetikasa anesorana ny aya ireo mbola toy izany raha ny fanampanazavana trany. Zandratsika naraka n'ireo vaovao laza atao amin'ny Facebook. Ny pejy Paulbert Rose Rasmanana niala tato amin'ny Facebook ny manam-panahy, ny olon-kendry, ny nianatra, ny matahotra an'Andriamanitra, ny manam-pahalalana ary ny olona tsotra. Anatin'ny fotoana tena ilaina an'izy ireo hitsangana sy ananatra, fampolisatra any amin'ny tsy izy ny firenena, populisma, ny mpiteniteny foana,
ny mpanao com miaro ny mpangalatra ny tsoka, ny mpamadika palitao manavotraina. Manjaka ato ny affirmation gratuite, ny règlement de compte, ny fake news, ny diabolisation. Tokana safidy na ianareo miverina milaza hevitra na ny koa no lasa majorité ato vakiny ny zanaka manjafinareo ka ny torapo no lasa fehi-kevitra hitondrana ny firenena. Na mitsangana ny olo hoe ny économiste, ny musicologue, ny ethnologue, ny politologue, ny géologue, ingénieur, maître de conférence sy ny sisa na aritailana sur tsiampla ary ny mpanendrikendrika matahotra mpamoaka no malagasy ny taona 1924 hitondra nenina sy faravana anatin'ny zao tontolo miverina amin'ny hery sy ny hery ny vola izao. Aisinareo manam-panahy? Ny pejy gasy vaovao urgent nametram-pialana ICR Mikolo. Hoy Mikolo tao amin'ny pejiny: ialako tsiny misampanetony lalantsika ry filoha. Antony tsy hainareo ny miaino izay miteny dia ho vidy vola. Tsy haiko fa politika nareo hoe mangina rehefa mahazo toerana. Naleko mametram-pialana. Ny pejy 24-7 Ambatofotsy RN7 mpanao lalana Ambatofotsy afaka kely any Ambatofotsy hoe Tsaramanga misy camion maty. Nandeha mivoaka ilay camion mpitondra omby ity dia nilatsaka tamin'ny sisiny dia nivadika nitsoka eo daholo. Ny pejy vaovao malaza urgent fanambarana olona namoy ainy eo Anosy. Lehilahy lehibe iray no hita namoy ainy teo ampitan'ny tsenan'ny Anosy manakaiky ny Arebus 172 lalana makany 67 hectares amin'izao fotoana izao. Tsy mbola fantatra momba azy, tsy mbola tonga ny fianakaviany, tsy fantatra mazava ny antony nahafatesany. Mba ampitao ity avatra ity mba ahafahan'ny ava mahafantatra aingana sy makazy. Esorina ny avatra rehefa hita ny fianakaviany. Ho any amin'ny faritra Sava kosa isika amin'ity lafim-baovao manaraka ity velotaraina trano ireo mpianatra sy ireo mpandraharaha eo anivon'ny Université Sava ao Antala noho ny falavy iran-toerana miteraka fandaniana mioampapana amin'ny sarandalan'ny Universitén'i Sava izay miorina amin'ny fokontany Antsiranambidy 420 km miala ny renivohitr'ny distrikty Antala. Anampiny ireo mpianatra sy ny mpandraharaha dia nanolotra bus miisa roa ho an'ny Université ny Sava ny fitondram-panjakana. Ny Universitén'i Sava dia miorina ao amin'ny fokontany Antsiranambidy 420 km miala ny renivohitry ny distrikty Antala. Misedra olana nefa ireo mpianatra sy ireo mpandraharaha amin'ny resaka fitaterana lany vola amin'ny sarandalana. Manoloana izany indrindra dia nanolotra fiara miisa roa any Universitén'i Sava ny fitondram-panjakana izay tariny filohan'ny fanavaozana ny Repoblikan'i Madagasikara. Nampahafantariny lehibe ny faritra Sava Andriamatoa Razanantsoa Brasiliv David ny fahatongavana izany fiara roa lehibe izany ny herinandro lasa teo ka hita fa samby velombolo ireo mpianatra. Ny président nandalo Tantsirabato nampanantenatsika. Iny président mitana ny koragna nataonay. Izy nivolagna hoe amiagna bisa roe mpianatra izy tanteraka zio ary izy ho avy aty hanolotra io raha tsisy nifovagna ka hozamintsika hoe atsika mpianatra tegna hoe nanana tombo satria maro ny université nefa tsika ty amin'ny Sava no nomeny président bisa anankiroa be zao angala fahasahiranana antsika. Naneho ny hafaliany moa ireo mpianatra ary nambarany fa ho afaka ny fahasahiranan'izy ireo amin'ny famonjena ny fianarana. Mijaly zay ny zana volovolo statut satria mandeha bajaly fana bajajinay 15 000 ale 15 000 retour. Or lay antegna magnefa 15 000 igny tsy mahazo place libre malaka tsara fa tsy maintsy mahety, tsy maintsy maherina folo zany olo miditra akao ke bajaly mandeha lasa sahigna zay mpianatra akao mijaly zay andalo. Hitanay zany anisan'ny vaolonanay zany vova ny resaka transport satria nijaly zay take tonga zay le bus take mba hita hoe yegny possible yegny zay le freine avake mbo malaladalaka zay mbo alaise zay kampamegny tonga avy tonga nanome voninahitra izany moa ny solombavam-bahoaka ny Madagasikara voafidy tao amin'ny district Antala Andriamatoa Nasira Julien notroniny ireo olo manan-kaja maro.
fantarana manokana ho arana hoe to amin'ny TV plus Madagasikara ny sabotsy 5 aprily 2024 aorian'ny fotoana ny fampalambavao amin'ny fiteny malagasy iriry avy eo anivon'ny Aza Group hitondra fanazarana makasika fampiafanana diagnostic auto. Amin'izao fotoana izao manodidina ny 900 ny fiara dia efa misy calculateur daholo. Io zany fantatsika amin'ny alalan'io fanontaniana amin'ny calculateur daholo ny mararin'ny fiara na ny pièce tsy mamely na ny hoe zavazavatra satria ao anaty fiara dia misy an'ilay hoe actionneur misy an'ilay hoe capteur dia misy valeur tokony ananana ohatra hoe ny débit-na rivotra ny débit-na zavazavatra be dehibe zany tokony misy valeur hoe tokony zao ny pression tokony omeny dia afaka jerentsika amin'ny calculateur zay veloma fiara ohatra dia ambany zany débit zany dikan'izany na misy zavatra défectueux na koa simba le pièce dia zany moa zany dia ho fantatsika daholo indray zany pièce ny tsy simba aza tonona fantanana manokana ho arana eto amin'ny TV plus Madagasikara ny sabotsy 5 aprily 2024 aorian'ny fotoana ny fampalambavao amin'ny fiteny malagasy. Ny sabotsy ho avy izao no anarantsika niny fandarana manokana iarana amin'ny Aza Group iny iarana amin'ny Anjakandriamahery no anentana an'izany fandarana izany fa mbola voafetra ny tombontsoa azo amin'ny fifanarahana arabaritra isaparitra indrindra eo anivon'ny SADC sy ny COMESA ho an'ny Madagasikara. Manamafy ny fisiny sy ny fahaiza-manao ny Madagasikara eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena amin'izao fandraisana anjara amin'ny fiadiana ny amboara maneran-tany izao na dia efa mpandray anjara matetika amin'ny TV fananana ity aza ny ankoay dia mbola voafetra ny vokatra azo satria fandresena iray monja tamin'ny lalao valo no azo farana na izany aza tompon-dakany Afrika intelo mifanesy Madagasikara ary manana tanjona hiatrika ny lalao olympique any Los Angeles 2024 Romier manana firendrabananjara. Nanomboka ny janoary 2024 ny fanakalozana arabaritra ao anatin'ny faritra arabaritra malalaka manerana ny Afrika na ny ZLECAf izay tokony ho tombon-dehibe amin'ny fampidirana ara-toe-karena ao anatin'ny kontinanta afrikanina. Na izany aza ny fampiasana ny tanteraka ity fanarahana ity dia tsy mijana amin'ny fanaovatsony sy ny fanamarinana azy fotsiny fa mitaky fandrisana anjara ny ireo mpisehatra ara-toe-karena amin'ny fomba tena izy. Madagasikara manokana dia mbola voafetra ny tombontsoa azo ka ilana ny fanamafisana bebe kokoa ny fampidirana ara-toe-karena isam-paritra. Dia tsena iray eo anivon'ny kontinanta afrikana zany dia i Madagasikara mpikambana ao anatin'izany ZLECAf zany ny tombony dia maro afahantsika manondrana entana voahodina eo anivon'io tsena io afahantsika ihany koa mampiroborobo ny fifandraisana eo amin'ny samy firenena afrikana. Maro ny tombony afaka asitrahantsika raha isehatrintsika eo anivon'io tsena kontinanta afrikana raha io satria araky ny voalaza teo dia manodidina ny 1.3 miliara ny mpanjifa zany eo anivon'izay ary ny fanampy dia hoe vokatra voahodina zany no ahondrantsika any mba hiteraka sanda eto toerana zany hialana amin'ilay hoe fanondranana entana tsy voahodina ohatran'ny mahazatra. Araky ny teneniko teo hoe maro ny tombony mety ho azontsika ka ilaina ny fahafahantsika misitraka izany ZLECAf izay dia izay ny antony nanatanterahantsika ity atrikasa ity mba ahafahan'ireo mpisehatra zany manondrana bebe kokoa mahafantatra hoe ahoana ny fomba isitrahana an'ireo tombony izay omeny ZLECAf atsika izay. Fanamafisana ny tombontsoa azo avy amin'ny faritra arabaritra malalaka manerana ny Afrika na ny ZLECAf ao an'ny orinasa izany ny olo hevitra mandrafitra ny dinika natao mandritra ny roa andro ny rana tamin'ny ministeran'ny varotra sy ny fanjifana ny PNUD ary ny sehatra tsy miankina. Afaka manankery amin'ny famolavolana politika sy fandarana asa ao anatin'ny ZLECAf i Madagasikara mba hifanaraka bebe koa amin'ny filany amin'ny fampandrosoana. Ny fiaraha-miasa amin'ireo firenena afrikanina hafa amin'ny famolavolana tetika saiombonana indrindra amin'ny foto-drafitr'asa sy ny ronjom-pamokarana dia mety hitondra tombontsoa ihany koa raha ny tatitra hatrany. Morondava kosa indray dia mitaraina noho ny aratsy ny lalana Morondava hatrany Bekopaka ireo mpizahatany sy na ny vahiny malagasy nanapa-kevitra ny fotona ny antoerana nanampy ny fanamboarana ny lalana tanteraha ministeran'ny asa vaventy noho izany ministeran'ny tontolo iainana nambarany mpitandro filaminana ihany koa fa ny lalana sisa no any sakana tsy mampiroborobo ny fizahatany raha ho an'ny Bekopaka satria ny fandriampahalemana dia efa miverina amin'ny laon'ny tanteraka.
tsy mitsaha-mitombo ireo fitarainana voarainy ministera ny fizahantany mikasika ny faratsiny ny lalana miainga ao Morondava miazo any Bekopaka. Toeranisan'ny ankafiziny fizahantany na teratany vahiny malagasy anefa iny faritra iny raha namarina ny ministry ny fizahantany. Raha ny Antotanisa mahatratra 100 isan'andro ireo fiara tsy mataho-dalana mandalo any an-toerana. Nanapa-kevitra ny ara-asa ministeran'ny asa vaventy araka izany ny ministeran'ny fizahantany amin'ny fanamboarana ny lalana. Miaino ny fitarainan'ny vahoaka ny amin'ny jerena manokana iny lalana manoka eo Morondava mankany Bekopaka iny. Araka izany nidina mivantana ny ekipan'ny ministera hotron'ireo tompon'andraikitra be dia be aty an-tanàna olom-boafidy olom-boatendra miara-misalahy izahay izay nifanaiky fa ifanometanana hanamboatra araka izay vita izany lalana izany. Raha ny nahazatra hatramin'izay dia hoe tany lavitra andrina tsy misy pahita tsy misy mpijera dia tena mijery fotony ny zava-misy ary andray an-tanana maherin'ny 100 isan'andro ny katikatana mivezivezy amin'ity lalana ity mitondra mpizahatany rariny. Raha tokony ministeran'ny fizahantany sy asa tanana ny midiny fotony ary dia mifanampy amin'ny ministeran'ny asa vaventy mijery ny lafiny teknika rehetrarehetra ifanohanana satria rehefa mety sy tsara ny lalana dia azo antoka fa iroborobo ny sehatry ny fizahantany. Nanambara ny mpitandro ny filaminana ao an-toerana fa ny lalana sisa no sakana tsy iroborobony ny fizahantany ao an-toerana raha ho an'ny Bekopaka satria ny fandriampahalemana dia efa milamina tanteraka. Zay mifampiankina amin'ny zavatra be dia be, ao ny lalana, ao ny fandriampahalemana. Fandriampahalemana dia efa diraina ny ao amin'ny mpitandro filaminana fa tena milamina tsara, tsisy tahorana ny haindreny fizahantany ireny. Ny lalana vita kosa nefa ny hita fa mitondra fampandrosoana ny faritra. Eo ny resaka fizahantany, eo koa ny vahoaka afaka mamoaka ny vokatra makany amin'ny tanàn-dehibe mba hahafahan'ny vahoaka mahazo tombotsoa amin'izay vokatra hoentin'izay. Amin'ny pejiny fampianarana ambony dia mbola latsaka ny telo isan-jato ny tany mpianatra manana baccalauréat no afaka maneho ny fianarana eny amin'ny université raha ny Antotanisa nivoaka farany. Tranga teraky ny olana arabola eo amin'ny ray aman-dren'ny mpianatra ka tsy ahafahan'izy ireo mampiditra ny zanany eny amin'ny université tsy miankina. Hofetra ihany koa ny isan'ny mpianatra afaka raisiny université Mpanjakana noho ny tsy fampiany foto-drafitrasa raha ny fanazavana. Malona ireo sakana ireo sy ho fanampiana ny mpianatra avy amin'ny fianakaviana sahirana ara-pivelomana sy Kamboty nanolotra vatsy mpianarana ho an'ireo mpianatra tena sangana amin'ny vokam-panadinana manomboka amin'ny kilasy fahafolo na seconde hatrany amin'ny fahazahoana mari-pahaizana master ny consulat de Monaco eto Madagasikara. Andrala Larsofo Omegarana Fitsona. Mahatratratra any amin'ny iray hetsy isa-taona ny mpianatra mahazo ny mari-pahaizana baccalauréat eto Madagasikara. Tamin'ny taon-dasa no anisan'ny tsara indrindra ny tahan'izy ireo izay tonga hatrany amin'ny 2,100 sy 1,600 no afaka fanadinana baccalauréat. Na eo zany efa ny fahatsarany nisan'ny mpianatra afaka baccalauréat, mbola mijanona ao ambany ny tahandreo mpianatra afaka manohy fianarana eny amin'ny anjerimanontolo. Mbola latsaky ny 300 izany eto Madagasikara araka ny Antotanisa. Olana teraky ny fahasairana ny ray aman-dreny amin'ny fampidirana ny zanany eny amin'ny université indrindra ny tsy miankina. Manampitrotraka ihany koa nefa ny fahateren'ny foto-drafitrasa eny amin'ny université Mpanjakana ka tsy maintsy hamerana ny isan'ny mpianatra afaka raisiny. Titetika sy moa zany dia tanterahanay satria tsapa fa sahirana ny ray aman-dreny amin'ny fanohizana ny fianaran'ny ankizy indrindra ho ariana ny baccalauréat. Ary taty aoriana arany dia tsapanay fa mafy kokoa ny fampidirana ny ankizy any an-tsekoly na eny amin'ny université na ny public zany na ny privé. Zay ny antony ihany koa nahatonga anay naniditra nanomboka tamin'ny taona 2024 teny anivo ny lycée Mpanjakana izay mbola tetika asa voalohany moa zany raha anay amin'ny LMA dia recruté ihany koa zany zahay ankizy eny amin'ny lycée public manomboka amin'ny première année dia tohananay toy ireo boursiers izay raisinay eny amin'ny lycée catholique ihany izy. Ireo ankizy avy amin'ny fianakaviana sahirana sy Kamboty sady tsara valim-panadinana no afaka misitraka amin'ny fanampiana fahazoana vatsy-pianarana toy izao hoy ny ministry ny fanabeazam-pirenena.
Nakasika ny bourse omen'ny consulat de Monaco dia natao an'ny ankizy misedra olana eny anivon'ny lycée izany hoe manomboka eo amin'ny classe seconde izy io dia fiara-miasa amin'ny sekoly privé katolika indrindraindrindra dia misy ireo mpianatra maty reny na efa maty ray aman-dreny na manana olana manokana amin'ny resaka rabola dia manome tombotsoa manokana ho an'ireo mpianatra tratran'izay olana izay dia izy io zany dia efa nampiana an'ireo ankizy misy condition maromaro izy io ohatra hoe rehefa terminale ny ankizy dia ohatra à partir ny seconde dia 14 de moyenne eo no anisan'ny critère andraisana azy ireo dia eo ihany koa rehefa mandeha ny baccalauréat amitoy le fanampiana ilay bourse zany fa any amin'ny terminale izy dia conditionné indray hoe mahazo mention assez bien dia mitoy hatrany amin'ny fivoahan'ny mpianatra any amin'ny master. Nisy andiana mpianatra ny sitraka ity vatsim-pianarana ity androany. Eo amin'izay tontolon'ny fampianarana izay hatrany nisy ny fampiofanana ho an'ireo liana amin'ny asa fanaovan-gazety sy ny efa mpanao gazety tao amin'ny universitény Andrainjato Fianaratsoa no karakarainy teo anivon'ny ministeran'ny serasera sy kolontsaina sy ny mpiara-miombina antoka. Maro ny tokony arena ny tontolon'ny asa fanaovan-gazety ary misy ireo tokony ahitsy ho an'ireo efa matiana amin'ny asany ary ny fanampiana ireo tanora hiditra eo amin'ny sehatry ny asa fanaovan-gazety matianina ary ny fanazavana isan'ny fampizarana netany efa ministera serasera sy kolontsaina nandritra ny fampiofanana ny hainy jery sy ireo fikirakarana vaovao ao anatin'ny fanepalemana manoloana ny teknôlôjia vaovao. Miazakazaka ny fivoaran'ny teknôlôjia ankehitriny ka maro ihany koa ireo milaza ny tena no mpanao gazety. Maro voadisa tsy voamary nefa miparitaka ny tambazotra serasera raha nambaran'ny Ferdinand Ratsimbazafa talemy andraikitra ny fikarohana sy ny fanofanana momba ny hainy vaky-jery. Antony nahatonga ny fampiofanana ireo efa mpanao gazety sy ireo mbola hisetra amin'izany mba hamerenana ny doharano ny jureo sy ny fampatsahifana indray ny tena asa fanaovan-gazety matianina ialana mety ho fikirakirana ny vaovao diso. Pianatra eto anivon'ny université mita dia eo ihany koa ny mpanao gazety izay efa matianina fa ny asa mpanao gazety miazakazaka be indrindra rehefa tonga ny teknôlôjia mpifandraisana vaovao izao dia eo no hoe averina andoharano ny mpisehatra ao anatiny mba ampianarina ny tena hoe bazina journalisme satria be loatra mieritreritra azy mpanao gazety tsy afenina zany amin'izao fiazakazahany teknôlôjia izao ary indraindray mitarika any amin'ny fampiasana vaovao tsy maro poitra tsy maro lafy satria tsy hainareo fikirakirana le vaovao sy fikaroham-baovao ary zany zavatra izany dia trapa fa mety hiteraka fiarahamonina tsy mirindra tadiova ny mpanao gazety dia maso ny fiarahamonina ao anatin'ny firenena izay misy anazy ka raha ilay maso mihitsy no mitatitra diso dia mety hiteraka totsika hoe fahadisoana fanapahan-kevitra izay raisin'ny fiarahamonina manjifa ny vaovao. Maro ireo mpampifana matianina izay nampifana n'ireo tanora vao hisetra sy efa ao anatin'ny asa fanaovan-gazety mba ho mpanao gazety modely sy laza ny vaovao marina hatrany. Tiana tsindriana ihany hoe avy aty amin'ny mpisehatra no nambolavola nahita fahatsapana ny anivon'ny fiarahamonina indrindra amin'ny asa fanaovan-gazety hoe misy ihany ny zavatra tokony harenina, misy ny fanitsiana tadin-dokanga tokony hapetraka amin'ny samy mpisehatra indrindra ho an'ireo tanora izay hanomboka hiditra ao anatin'izany. Ka miezaka izay anatin'ny fikarakarana ny antso ireo matianina izay efa vokitra kefa sy afaka mizara mametraka amin'izay hoe lamina sy rindra amin'ny asa fanaovan-gazety izay. Izany koa zareo avy eo amin'ny ministera izay isaorana be dia be eto satria raha ny fahafantaranay azy dia maro ny fampifanana izay ataon'izy ireo fa aty Fianaratsoa aty Mahatsatramboly zany no voalohany anaovana izay hoe déplacement izay nanomboka omaly talata 1 april ary mifarana ny alakamisy 3 april 2024 ity fampifanana ho an'ny tanora hisetra amin'ny asa fanaovan-gazety matianina sy ny efa mpanao gazety eto Fianaratsoa. Faizara kit solaire ho an'ny Trabona vokatry ny rivodozagezany eo amin'ny district Tomasina Faroa ny Star Times
ronjato ny anjara omeny startem ireo traboina any amin'ny fokotany efatra automasina faharoa anomboka amin'ny zoma na amin'ny alatsinainy eo avy izao ny fizaran'ireo kit solaire ireo ary farana ny 3 aprily araka ny taitry ny tompony andraikitry ny orinasa startem hatrany taitra izay Anne-Charles Larceau. Nanomboka ny tapaky ny volana martsa lasa teo no niditra an-tsehatra tamin'ny fanampiana ireo traboina vokatry ny rivodoza gezany tany Toamasina ny orinasa Star Times. Mbola mitohy ny fanampiana omen'ity orinasa ity any an-toerana hatramin'izao. Manoloana ny olana goavana amin'ny famatsiana herinaratra sedray ny mponina maro Toamasina. Isy ny fanomezany Star Times kit solaire anampiana azy ireo. Ny mponina amin'ny fokotany efatra anatin'ny distrika ny Toamasina faharoa no isitraka izany. Sitraka realizazione kit solaire zay Star Times ny ambodilazana ambodimanga andrampony ary loka iny moa zany mampiavaka ny kit solaire Star Times ao anatin'ny kit S50 ireo dia ahitana batery zany hoe batery io tsy batery fotsiny fa sady ahafahana mamahana finday dia ihany koa misy bluetooth misy MP3 misy jiro LED anankitelo miaraka aminy dia ankoatrizay misy panneau 15 watt dia misy calendrier ihany koa anatin'ilay batery zany hoe sady manana jiro ilay olona no afaka mihaino radio no afaka mahita famantaran'ora. Tafiditra anatin'ny tetikasa fizarana kit solaire hatrany amin'ny 3 alina isy any an-toerana ity fanomezana atolotra Star Times ity. Cette intervention s'inscrit dans le cadre du projet d'ici, mis en œuvre sous la tutelle du ministère de l'Énergie et des Hydrocarbures et du ministère du Développement numérique, de la transformation digitale, des postes et des télécommunications. Avec l'appui financier de la Banque mondiale à travers le fonds d'ici. Dans ce cadre, StarTimes agit en tant que partenaire opérationnel engagé en apportant une réponse concrète et efficace. Anomboka mizomana alatsinainy ho avy izao ny fizarana ireo kit solaire ireo ary farana ny 3 aprily izany. Ndeo rahantsika ireo vaovao tapatapany. Filanjana soro-bavetsy orakoraka ny nanehoan'ireo fokon'olona sekoly maro ny tsy faneken'izy ireo fibodon-tera tany vahiny ity tany sy fitoerana iray tao amin'ny fokotany Tsinjoransy Ambohimanga distrika Antsirabe voalohany ity. Misy taratasy mazava sy ara-dalàna ity tany ity ary efa 20 taona mahery ireo mponina sekoly ety an-toerana no nisitraka fanampiana maro tamin'ity fitoerana ity saingy izao botony vahiny izao ny tany. CPP maromaro ny CEG eto mandandresaka ary lycée eto mandandresaka izay efa nanomezany efitrano misy ny kantina izay mbola mitohy hatramin'izao misy ny fiatohana an'ireo latsaka emiko ny ray aman-dreny sy ny fanomezana maro samihafa. Ankehitriny nefany noho izao zava-misy izao dia somary tandomindoza ny fifiara-miasa amin'ny résidence Madalefa amin'ny fahakan'ny olona ny tany izay eo izay atao hoe tsy ara-drariny tokoa satria efa nananana titre no hoe esorina amindray ary esorina teto izy. Manao antsoavy izahay aminareo fitondram-panjakana isan'ambaratongany indrindra fa aminao Andriamatoa filohan'ny fanavoazana mahatsiaro izahay fa vao ilikilitra amin'izay fananana ihany tany izay ao ihany koa ianao Andriamatoa ministry ny fanazariana ny tany sy ny raharahara tany mba jereo akaiky mahakasika izao zavatra izao satria dia asa sosialy nataonay Madalify eto amin'ity toerana ity ka dia voakasika izany ary izany ny antony mahatonga an'ireto mpianatra betabe eto reto satria dia maro ny foto-dravitra asa sy ny asa sosialy ataonay amin'ireo sekoly sy ny mponina manodidina eto. Misa 25 ireo olona sy zaza nisitraka kopeta amin'ny alalany hetsika nataony fitsanana ambaratonga voalohany eto Ambanja ny amin'ny fizarana kopia na ny didi-pitsarana misolo soram-piankohonana teto amin'ny trano fiofanana salle d'œuvre catholique no nanatanterahana izany. Tanjona ny amin'izao hetsika izao dia no ny fahafantarana fa mananjo hanana kopia ny tsirairay ary fanabeazana ny olom-pirenena amin'ny zo fototra tokony hananany. Hetsika faharoa angambany izay satria efa nanao fitsarana ny tetivotra izahay tany amin'ny Mahery-Varatra raha tamin'ity taona 2024 dia amin'ny volana Mey ihany koa mbola misy ihany koa ny fitsarana ny tetivotra izay atao any amin'ny commune Ambanivohitra.
tsy mahiva tanàna maneho ny fankasitrahany no sady manentana ny olom-pirenena ihany koa ireo ray aman-dreny izay nisitraka ity kopia faobe ity alohan'ny mahisorana ro amin'ny fitsarana izay nagnatanteraka ny fagnamboarana kopia faobe ity raha ohatra tsisy roatra io zay mety tsy nahazo kopia zegny zany kale ka hisorana be dia be zegny izy ro fa indrindraindrindra zegny ny mpitondram-panjakana koa zegny magnentana atsika ray aman-dreny indrindraindrindra zegny misy zegny ny zanakatsika tsy manana kopia angaviana zegny atsika mba agnamboatra agnararotro fa indrindraindrindra izy zao ty faobe zao ty mba agnamboaratsika zegny ny kopia zanakatsika mba ahafahatsika mpianatra roa tsy ivezivezy eky atsika andeha gauche à droite amizay fagnamboarana kopia izy manambahiny sampana fampalalam-baovao eto amin'ny TV Plus Madagascar amin'ity ala ity izay tsy zovena amintsika itsony ry zareo avy amin'ny Yas Madagascar miarahaba ny Louis Solniana tonga soeto amin'ny plateau TV Plus amin'ity ala ity mpanolotra ny vaovao dia miarahaba ny tokantrano koa mpanaraka ny TV Plus fa zao haliny zao Inersy matoa tonga eto ny Yas Madagascar dia misy vaovao indray ho an'ny mpanjifa ie misy vaovao mihitsy ho amin'ny mpanjifa efa tety ihany moa ny tena farany teo fa mbola be da be ny manontany zay mbola tsy mahafantatra n'ilay tolotra dia tsy maintsy miverina foana zahay manazava n'ilay tolotra ilay tolotra andananay eto dia ilay tolotra finday afaka alotsy kelikely zany hoe mitsinjo ny anaran'io rehefa tonga any amin'ny asy any ny mpanjifa rehefa tonga any amin'ny botika iasy any zany dia mitsinjo ny anarany zay hita manerana ny nosy io rehefa botika iasy dia ahitanareo anazy io daholo mihitsiny mety ahoana ny tokony atao raha ohatra ka te hisitraka anazy io teny midina ny mety hoe spécificité any oui mahafinaritra mihitsy efa nytaneny Abraham Razafy zay satria ny raha te hisitraka anazy io ny olona tsirairay dia mila mampiasa iasy aloha mazava ho azy na mampiasa puce iasy mihoatra ny 3 volana zany hoe mihoatra ny 3 volana ilay puce mila misoratra aminao mazava ho azy dia karapanondronao ihany amin'io tsy misy trosa mandendena amin'ilay puce tsisy hoe amin'ny vola avance na SOS crédit raha vao misy an'izay dia tsy ho éligible amin'izy io nareo satria efa natao faran'izay tsotra le izy hoe namiraina mihitsy izay mamitsinjo anazy afaka hitsinjovana ny rehetrarehetra hoe mba tiazo an'izany finday avolenta ngamba ny lazantsika anazy satria izay moa smartphone satria te hampiasa an'izay daholo enfa na anaraka vaovao TV Plus atsika dia afaka jerevana amin'ny smartphone zany ho atsika izay manaraka ny TV Plus amin'ny tambajotra social reny ny teny Abraham Razafy hoe manao ahoana spécificité any aleoko manontova dia le hoe vola aloha misy petrabola aloha izy io rehefa tonga eny amin'ny botika iasy hoe ny petrabola aloha farany ambany indrindra amin'izy io 10,000 alina zay hoe amin'ny alalan'ny volana anaovana anazy zany hoe na ny fomba fandoavan'ilay olona vola ary isan'andro na isan-kerinandro na isam-bolana dia amin'ny alalan'ny vola daholo dia mety manontanytsika ny trano any hoe fomba ahoana moa zany dia ohatra tsika manao transfert na vola hoe mandeha makany any amin'ny namana fianakaviana sy rehetrarehetra reny ihany mandefa an'ilay vola tsy hoe akoriny ataonao dépôt amin'ny vola ilay vola dia misintona ny asy Madagasikara tsy misintona izy fa ianao mihitsy no manao paiement an'ilay izy manao an'ilay transaction satria namena malalaka mihitsy ny mpanjifa amin'izay zavatra hoe manana safidy izy afaka manao fifanarahana enim-bolana ny client anankiray na ny mpanjifa anankiray na manao fifanarahana 12 volana zany hoe afaka alohanao 12 volana zany ilay finday na afaka alohanao enim-bolana dia rehefa mandoha anazy enim-bolana na 12 volana indray ilay client dia azo ilay client indray ny atao mandoha anazy hoe te andoha isan'andro izy ny vola farany ambany aloha amin'ilay isan'andro dia 200,000 misy an'izay ihany zany hoe petrabola voalohany farany ambany ny teneniko teo 10,000 alina dia ny vola aloha isan'andro indray satria afaka alohanao isan'andro izy 200,000 dia afaka alohanao isan-kerinandro afaka alohanao isam-bolana amin'ny alalan'ny vola zany hoe zay tianao io malalaka be mihitsy ny safidy amin'ilay izy hoe zay mety sy mahafinarinaritra anao inona ny taratasy ilaina
satria manontany an'izay daholo tsika na ny tokantrano manaraka ny tambajotra sosialy ny iasy Madagasikara na zay teo mobile dia manontany an'izay ny taratasy ilaina dia ny kara-panondronao ihany a dia ny certificat de résidence na fanamarinam-ponenany dia ny puce zay puce misoratra aminao ihany no nentinao eny mbola be da be ny toerana tsisy botika iasy eto Madagasikara dia ho avy zay efa manomany an'izay ny ekipa rehetrarehetra ho avy koa zay anatona ireny any ambanivohitra reny mba ho fanamorana an'izay fanjofany rehetrarehetra zay finday zay zay teo moa lay finday a misy zay teo anankitelo lay modèle any amin'ny botika dia afaka hitantsika any io misy ny modèle zay teo A36 dia misy ny A76 4G dia misy ny A76 5G natao ho an'ny rehetra izy io zay mitsinjo anazy fitsinjovana ny rehetrarehetra afaka manjifa daholo tsika na mpamily fiarakaretsaka tsika na mpiasa tsotra na mpianatra na mpanao asa tena atsika rehetrarehetra atao zay zavatra zay mbola tsy tara tsika raha zao no makeny amin'ny iasy Madagasikara zay hitatsika hoe misy botika iasy manerana Madagasikara dia afaka hitatsika any daholo ireo tolotra ireo ny finday zay teo moa misy fiantohana 12 volana izy io zany hoe tsy manana sositsika fa raha tia hita an'ilay finday tsika dia manatony eny amin'ny botika ny tsaratsara kokoa sady eny mikitika manandrana dia mahita ny hoe afaka raisinay atanandroa tsara rehefa eny ya fantanina farany angambany hoe voaloha daholo ve le vola rehetrarehetra zay voazo le telefona zay tia mpanomboana dia efa voaloha le petrabola voalohany tena tsara mihitsy ny petra zay fanontaniana zay vao manao an'ilay petrabola voalohany vao tonga any amin'ny botika iasitsika dia tonga dia mitondra an'ilay finday mody fa tsy hoe voaloha daholo le vola zay vao mitondra finday mody dia ny apitsony iny any dia efa mandoha vola na andoha isan'andro na andoha isan-kerinandro na andoha isam-bolana ny zavatra tsy niteneniko teo satria smartphone rehefa tsy misy an'ireny ataontsika hoe data na données mobile reny tsy smartphone satria ampiasa ampiditra tambazotra serasera tsika rehefa mandoha vola isan'andro ianao dia mahazo bonus 250 méga dia rehefa mandoha vola isan-kerinandro mahazo 1750 méga dia rehefa mandoha vola isam-bolana dia mahazo 7500 méga zany hoe mbola omenan'izay cadeau zay rehetrarehetra ny afatra farany angamba raha misy tiatsika nytaninana manetikitika atsika misokatra ho an'ny rehetrarehetra ny botika ny As Store ny botika iasy moa zany fa misy ny zatra hoe As Store na botika iasy ao ihany koa ny page Facebook ny As Madagasikara sy zay teo mobile misy laharana zay mipetraka eo afaka atsonareo amin'izay fanontaniana manetikitika atsika rehetrarehetra dia makasitraka ny rehetrarehetra zay efa tany sy mbola anjifa natao ho an'ny rehetrarehetra izy io ya telefona mitsinjona izy fa tsy telefona mitsinjo mihitsy le izy tena mitsinjo natao fitsinjovana rehetrarehetra energy misaotra nanakasany ato amin'ny TV+ izao alina izao entoko mitoetra nisika teo anaty ny fampalalam-baovao eo amin'ny tontolon'ny zavakanto afaka asongadina maneran-tany ny mozika malagasy noho ny fananantsika kolotsaina maro samihafa amin'ity setra ity anisan'ireo ampanakanto malagasy mipetraka ny ivelany mamiratra amin'ny fivoizana ireo gadona malagasy nitarika Baibalugu mandalo eto Madagasikara izy ireo amin'izao ary anao fampisehoana ampafantatra bebe kokoa ny fitrandrana raha mozika izay voizina etsankilan'izay manome setra ireo ampanakanto sy mampivelatra ny kolotsaina malagasy no anisan'ny tanjony iasy Madagasikara no anan'izy ireo ity seho atao eny Antsahamantitra ity ireo miary manana fitrandrana tsara asinga ireo entina ampafantarana ny mozika malagasy amin'ireo vahiny any ivelany fivoizana ireo gadona mampiavaka ny nosy anisan'ny tarika malagasy mipetraka any ivelany mivoisy mananatra ny hira malagasy mitarika Baibalugu miainga amin'ny fitazomana ny mamalagasy hatrany ny famoronana hira ho azy ireo raha ny fanazavana ho hita mandritra ny fampisehoana izay ataony izy ireo ny Antsahamantitra amin'ny alady ho avy izao avokoa ireo hira rehetra nahafantarana azy ireo raha ny fanazavana dia instrument io manay tena zany hoe le France no mipetraka dia zava-bide manay zany hoe mitazona lien hoe manana lien amin'ny Madagasikara zany dia eo le teny malagasy eo le mozika malagasy eo zany ny resaka filozofia
sy ny saran'izany fa io koa hoe zavatra asikasy atanana dia se hoe oara amin'ny raha familianay dia tsy ho tafitra mihitsy satria tianay hozarana tianay ho atao daholo zany hoe irana ahafantaran'olona nay hatramin'izay. Itsekilan'izay manome sihatra ireo mpanakanto tsy mampivelatra ny kolontsaina malagasy no anisan'ny tanjony asa Madagasikara ka antony nanoan'izy ireo ity hetsika ity. Kanto malagasy mendrika ihany koa aparitiko moa zany hoe ilazantsika azy ny kanto malagasy izay dia izay indrindra mahatonga ny safidy hoe hiara isana hiara hiasa amin'ny karakara anatin'ity etsika ity. Ankoatran'ny Antananarivo dia ihany koa ny fampisehoana izay ataon'izy ireo ny Antsirabe amin'izao fandalovany eto an-tanindrazana izao. Ampandry amin'ny mpanajara atao anatin'ny demokrasia mivantana no rahantsika izao. Démocratie mivantana. Fandarana mivantana au Radio Plus 100.2 FM. Isanandro amin'ny sivy sy sasany maraina. Oui, monsieur Natenaina avy any Mahamasina. Tokony entina amin'ny fahamarinana ity firenena ity. Mila mijoro ny mpitondra. Dia mijoroanareo zany satria tsy mety le izy satria efa azonareo hoe le seza azonareo le toerana dia ekenareo le izy dia efa nividinareo le nividinareo vola le voaka ny toliara izay zaranareo 50 millions d'ariary par foko tany anampenana ny vavany anakely ny base toliara dia mba hoento amin'ny fahamarinana le firenena satria ny fahamarinana no manandratra ny firenena fa azalangalangainareo le vahoaka malagasy azarebirebenareo amin'ny président rajoely le fa lasany zay nanao an'izao iny fa nareo zao ny eo dia inona no ataonareo tena hitondra fanovana ho an'le firenena malagasy venareo sa izesy tanao wairawaira fotsiny eran'ny tanàna. Démocratie mivantana. Maro ny zavatra mbola mampanontany tena amin'izao fotoana izao mikasika ny vola mivoaka amin'ny base toliara. Hoy madame Vola, avena no zato. Na iza mpitondra dia andao tsara isika vahoaka malagasy satria manapotika antsika vahoaka malagasy. Nahoana toy base toliara io? Ahoana reny tenin'ny taniny reny? Ahoana zany ny ataon'ny filohampanjakana izy dimila mba zavatra mafina ve zavatra ataony eo? Inona ny arem-pirenena mivoaka? Afahita daholo re vola miparitaka reny. Any tokony ametrahantsika fanontaniana itsika vahoaka malagasy efa mitofezaka. Démocratie mivantana. Hoy kosa monsieur Rakova Venitosy, ny mpitondra teo aloha dia tena namela ratra ho an'ny vahoaka. Aloha mba zavatra misy progressan dia zay nareo reo zany mivony ange fotsiny zany rajoely ao zany namotika sy mahasotofafaizana amin'ny firenena zany nampitondra mangidy ho an'ny vahoaka. Endrika ny firina sy eto tanindrazana ary tova nofinofy maro ava zany atoko orange zany tsy azo ny Madagasikara namela ratra tsy fery ho an'ny vahoaka zany. Démocratie mivantana. Fandarana mivantana au Radio Plus 100.2 FM. Isanandro amin'ny sivy sy sasany maraina. Kanto ny teny malagasy ndia ho rahantsika ny voambolana. Androany teny voambolana hoe miangetsana indray ny fankazarana. No hoe miangetsana dia ilazana toetran'olona miseho sarotiny ka miaingitraingitra, miaitraitra, tsy mandray ravindeny nefa be fanaram-po. Amin'ny teny frantsay ny antsika anazy dia hoe capricieux. Voambolana izay azo ampiasaina amin'ny andavanandro ohatra ao anatin'ity fehezanteny manaraka ity rehefa amin'ny teny malagasy. Manahirana miaraka manao fitsangatsanganana miaraka aminy fa miangetsana. Any ka ahitany olana avokoa ny toerana tsotsotra mba ivagnianana na isakafona. Hitantsika ihany koa voambolana ohatra ao anatin'ity fehezanteny ity rehefa amin'ny teny malagasy. Aza omena anaram-bositra zanaky ny mpanjaka izany ny kolonga rehefa tsy tiana hiangetsana. Sao sanatria lasa tsy mandray ravindeny nefa be sitrapo. Na koa hoe miangetsana foana ireny olona teo jerena sy te hiavaka amin'ny hafa. Rehefa izay ary ny fantatsika dia azontsika malagasy ampiasaina amin'ny andavanandro ny mizatra mampiasa ity voambolana hoe miangetsana ity rehefa amin'ny teny malagasy araka ny tokony ampiasana azy. Sarobidy ny teny malagasy ary fahaizana mahafehy azy. TV Plus Madagascar. Eo ara hoe Antananarivo madio maitso milamina. Siny nda mamokatra aingana kokoa mba aleo tena ara-tsakafo. Siny Orange eo anilanao manolotra ho anao.
Moteur, action. Ça, bon, hein, efa eto amin'le toerana natoro i tonton. Hein, yo, efa eto amin'le tokotany eto a. Aty a. Bonjour tonton. Ça va? Ça va bien. Ça va bien. Ça va bien. Tonga soa? Eh, tatasona fampiresaka tamin'ny dadanay za vao tonga tamin'ny Fakomaly. Vao tonga tamin'ny Fakomaly? Eh. Aiza voandalany any an-trano any daholo ny entana. Misy chocolat, misy akanjo no entiko sotra zany fa papanay mbola tsy afaka niakatra izy fa tapotapoka be zany nakaty. Misy taratasy karakareny zay de tsy maharitra ela raha fa 2 mois ihany no mijanona eto Madagasikara de miverina indray fa miverina indray. Milamina any an-dafy any. Milamina tsara ka milamina salama daholo. Ita azo ahina mihitsy raha tiako. Azo kely. Tafotafo kely. Io rehefa ninihena. De ahoana ina vaovao? Nantany dadanay de niteny taminay izy hoe makanisana misy tonton Barabasy. Maka an'le tomobile mba ho ampiasaiko kely. Le tomobile? Ka hoe najanona dadanay ty aminareo zany tomobile zany de efa niteny izy hoe raha misy te hampiasa tomobile tonga Madagasikara. Tena najanona ty misy fa nareo tapoka beko. Tapoka be fa tena tapoka be nareo. Mialatsiny tonton. Tsisy manana mihitsiko. Misy koa mbola karakarana kely le tomobile. Raha moa karakarena fa afaka hoe karakarako anke tsy problème zany resaka hoe vidange na zavatra ohatry zany tsisy olana. Mbola misy teknika kely mbola maromaro kely mbola tsy vita. Fa maintsy na prime fotsiny taty mety hoe batterie nge zany vidiko amin'izany. Misy tena fasibany kely wa. Karaha hoe 10 taona tsy netsika izy mety misy simba kely fa afaka hoe réviser koa any amin'ny garage de raha mba nanomanomana kely na zao mba niteny ray volana mialoha de mba teto izy ohatry zao. Eny fa tsy koa nge zany fa afaka hoe karakaraiko izy fa akan'izay fotsiny tena tondeko aty de tsy koa karakaraiko fa mba hivezivezeko eto amin'izay tsy manofa taxi intsony. Izy tena misy tena fasibany kely zay izy. Eny tsy olana hoa fa tsy teny azany andro tanao resaka mbola betsaka problème izy daholo le varavarana. Manino? Miala daholo le varavarana gauche droite. Fa nanino fangano no entinareo nga le tomobile? Tsy nentina fa nisy nanao accident kely zay izy. Eny fa mandeha fotsiny ake de fa mety amiko zary ihany koa nge nitondra anazy ambomborako am'izay mampety azy aloha fa tsy atao olana be zany. Tsy tena mbola tena anina wa tena mbola ianao koa tsy mesista be mihitsy aloha zany a. Fa mesista tany ianao de zao tondra sarety nga anao. Tsy angaty aminareo misy sarety mandeha ohatran'ny tikotiko le hitako aty. Sarety aty ka le sarety stomatanandre. Tsy atoko ina moa sarety. Haiko anao fa mesista ihany le tsinona moko. Ty le fiara ty. Io izy io. Tena sérieux ve zany tonton? Io le fiara io. Ty ve fotsy kely le any dadanay taloha iny? Izy io a. Mbola ao daholo bloc moteur ny mbola ao daholo misy fa zista tena madinidinika kely hitanao koa le ty nge nanatitra farany anazy teny hivato e. Eno tonga ty aminao tsisy tsonona fitaratra hoe na ao daholo ao an-tsano ao daholo. Tsy maintsy antso amin'ny papa zany. Ao daholo bloc moteur ny mbola ao daholo mbola tsara be pneu mbola ao. Fa le pitsopitsony kely hitanao moa le maromaro kely. Allo na si papanay no miresaka fa fambaritsika ty. Allo fotoana kely ako. Azao ny fanana amin'ny hafa mba hanajanony anao ihany koa. Asio asy ny fitokisana napetraka aminao. Coupé. Dans la boîte. Elizair Manna mbola araka amintsika ao anatin'ny songadina hitondra ny vaovao mahakasika ny tontolon'ny fahasalamana ny tenako manome fotoana amintsika amin'ny manaraka indray very matoboko. Fa mbola ambony ny tany ireo vehivavy bevoka sy hiteraka tsy manantona toeram-pitsabony ao amin'ny commune Soavana district Antananarivo Atsimdrano. Araka ny tatr'ireo mpitsabo eny toerana maro ireo vehivavy no misafidy manantona ireo renjaza sy ireo toeram-pitsabona tsy miankina kanefa ambony ireo ambana amin'ny fisiany fahasarotana eo ampiterana taka ny trangany herinandro lasa teo nafatesana zazakambana ampiterana nametraka fandaminana manoloana izany fiadijiny tanàna ny commune Soavana amin'ny fiara-miasa sy fanaramaso ireo toeram-pitsabona ivelan'ny CSB2 famitendrebolola omikarana fitsana. Ny herinandro lasa teo no nisy ny tranga fahafatesana nandritra ny fiterana atao anatin'ny commune Soavana anatin'ny distrika Antananarivo Atsimdrano rehefa niteraka tany amin'ny renjaza ny renim-pianakaviana iray dia nisy ny fahasarotana ka izay izy vao namonjy ny CSB2 Soavana no io fahasarotana io anefa tsy azo ireo zazakambana
efa tara ny fandraisana ara-pahasalamana ka tsy nahafahana namonjy azy ireo ara-potoana araka ny fanazavana. Nilazany teo anivo ny commune ny Soavina fa mbola ambony ny tany ireo vehivavy bevoka tsy manantona toeram-pitsabonina, mbola maro ihany koa ireo renin-jaza. Anisany mbola olana ny fatahorana manatona toeram-pitsabona sy ny fatahorana ireo mpitsabo amin'ny ankabeny fa indrindra ny fieverana fa lafo ny sara ny fiterahana eny anivon'ireo toeram-pitsabona ara-panjakana. Amin'ny ankapobeny aloha arak'izay hoe ambanivohitra izay zahay dia somary mbola misy zany olona matahotra manatona tobim-pahasalamana. Fahasarotana aloha zany mety voka-dratsy terak'izay tsy fanatonana tobim-pahasalamana izay satria lasa tsy voara-maso ny vehivavy bevoka. Ny etỳ aminay koa zany mbola misy ny renin-jaza, mbola betsabetsaka moa zany ny renin-jaza etỳ aminay. Manoloana io tranga io sy ny zava-misy nataon'ny commune Soavina lara-pahamehana ny fahasalamana ny reny mitondra voka. Nametraka paika manokana ny mafisana ny fanatonan'ireo reny sy ny vehivavy ireo toeram-pitsabona ny fiadidinan'ny tanàna sy ny CSB2 ary ireo mpanentana ara-pahasalamana. Anisan'izany ny fanentana ny fotony sy ny fametrahana lamina ny fiara-miasa amin'ireo toeram-pitirana ivelan'ny CSB2. Izao fandaminana izao moa zany dia noho ny fahatsapanay ao amin'ny fitantanana ny commune araka ny feom-bahoaka izay manao tatitra aty aminay fa mila ary tena ilaina ny fandrindrana ao anatin'ny tobim-pahasalamana. Izany hoe natao mihitsy zany natsoina ireo vehivavy rehetra bevoka, ireo rehetra voamitsaika ary ireo olona izay mieritreritra ny vehivavy fa hitondra voaka amin'ny fotoana mamety azy. Dia nanaovana ny fanentanana amin'ny anaran'ireo animateuran'ny CSB2 ireo ho tonga aty amin'ny fotoana androany indreo ara ny tompona andraikitra ny fahasalamana eto aminay ao amin'ny CSB2 ny mpitsabo sy ny rasazy moa zany na ny sage-femme anao an'izay fanentanana izay ho fampianarana ny olona amin'ny ankapobeny zany hoe atao zavatra faobe. Anio ihany koa dia misy ny fanaovana échographie izay amin'ny sarany tena mora indrindra mba hoentin'ireo tompona andraikitra ato amin'ny CSB2 mijery ny fivoaran'ireo voka hoentin'ireo ampiaramonina aminay eto. Ary izay indrindra no anisany zavatra ngeza be dia ny hoe andao ary misy ny fifanakaloza-kevitra ho atao ny mikasika ny hoe sao dia mba lafo loatra ny sara ny fampiterahana ao amin'ilay tobim-pahasalamana ka sanatriany vava anomevahana an'ireo atao hoe renin-jaza izay mbola misy moa reny satria mahambany vohitra ny ambanivohitra dia tsy maintsy misy foana ny zavatra ohatran'ireny. Natomboka androany teny amin'ny commune Soavina Tsimondrano mihetsika fanentanana ho fampiroboroboana ny fahasalamana ny reny sy ny zaza. Izay magnakatony ny fampahalalam-baovao tamin'ity hariva ity tobokila sy toboko vavy ankasitrana nareo sy nisaraka taminay hatramin'ny farany ankasitrana avao koa Africaine Queen nampiaka azy tegnako filma toboko.